Miarabanao tokantrano manaraka ny météo izao fotoana izao ny asary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity androany ity misy ny toetra ao Madagasikara ka vokatray dia malefaka tanteraka ny tsioka avy any atsimo antsinanana masivana ny rahona misy tokotoko indrindra ho an'ny atitanin'ny Madagasikara araka ny hitantsika amin'ny sary izao raha ny telo andro avy dia mbola saika mitoetra hatrany eo atsimo Madagasikara moa ilay rahona izay indresana teo ka anisany mbola manalefaka tanteraka izay tsioka ny varatra azy izay ao anatin'izay dia ny zavona no saika hibahatoerana kokoa na faritra maro indrindra amin'ny maraina be fa aorian'izay kosa dia saika maina amin'ny ankapobeny ndao jerentsika amin'ny tsipriany ary ny makasikasika n'izay toetry ny andro zay ho an'ny rapitsy vao misy ny zavona amina faritra maro manerana Madagasikara indrindra ny atitanin'ny Madagasikara ankoatra ny any amin'ny tendrony atsimony nosy izay mety hisy tandrivirana mandalo ny morontsiraka atsimo andrefana sy ny morontsiraky androy mety andrahona kosa ny atitanin'ny faritra atsimo andrefana sy ny atitanin'ny faritra androy mety hitatra hatrany amin'ny faritra anosy moa izay rahona izay ny ambiny kosa dia ny masoandro no hibahatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny orana tandrivirana ho an'ny morontsiraky ny faritra androy izay mety hitatra any amin'ny distrikany Taolagnaro izay mandrahona misy kosa ho an'ny voatany sy ny tanin'ny faritra melaka ary ny any amin'ny ny avaratra andrefan'ny Madagasikara mety hitatra ihany koa zay ho an'ny faritra atsimo atsinanany nosy ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no hibahatoerana kokoa ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 7 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra vakinakaratra ho an'ny voatany zay ary ny ambony indrindra kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia mahatratra any amin'ny 3 degré celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny faritra Iboeny Betsiboka sy ny faritra melaky ny ambiny moa dia tsy zay misy ny fivana goavana akoatry ny faritra anosy izay tombanana midina hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny rapitso izay ny andro ny alahady misy hatrany ny zavona vao maraina saika amina faritra maro manerana ny nosy mety ahitana orana tanivirahona kosa ny tapakandro ariva any amin'ny tapany avaratra tsara Madagasikara iny faritra Savambatsoa sy ny faritra Analanjorofo ny any amin'ny ambiny kosa indray dia aorian'ny zavona moa dia ny masoandro no hibahatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay miakatra raha ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany satria dia manodidina 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius raha toka tsy misy fivana goavana kosa izay ho an'ny faritra Atsinanana sy ny any amin'ny faritra avaratra andrefana izay mety hitatra hatrany amin'ny faritra Sofia moa ny maripana ambony indrindra 13 degré celsius izay amin'ny andro ny alahady ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy hatrany abeny ho an'ny atitanin'ny Madagasikara indrindra ho an'ny voatany ny atitan'ny faritra avaratra andrefana sy ny any amin'ny faritra avaratry ny anosy mandraondraona koa andro ho an'ny faritra avaratra atsinana Madagasikara iny manomboka any amin'ny district Anandala zay ka mety ohatra aty amin'ny districtany Mahanuto ny ambiny moa aorian'ny zavona dia maina tanteraka hatranina dia somary hisy ny rahona misy tokotoko indraindray ho an'ny tapakandro ariva raha ny maripana vovinavina amin'izay andro atsinainy izay 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ho an'ny voatany raha toka miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa izay ho an'ny faritra anosy ary tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra avaratra ny Madagasikara iny hitantsika any amin'ny faritra sy ny faritra melaky moa izay maripana 4 degré celsius izay dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisy ray fotoana anaraka veloma toko